Ho fanampinina ireo mpianatra manovo fianarana ambony sy hanamorana ny fidiran'izy ireo eny amin'ny sehatry ny asa dia niroso tamin'ny fifanaovatry ny mpiara-miasa ny banque BFSG sy ny sekoly ambony IT University. Tetsy amin'ny foibe MBV tsy Antaninarenina no nanaovana ny lanonana ofisialy mikasika izany. Tombontsoa maro tokoa no azon'ny mpianatra aorian'izao fifanaovatry ny mpiara-miasa izao. Zava-dehibe io satria ny fahazahoan'ireo mpianatra ireo miasa sy miroboka avy hatrany ao anatin'ny sehatry ny tontolon'ny asa, izay ny tena zava-dehibe ho anay izany. Marina fa ny fampianarana amin'ny IT University zany efa sahan'ny olona matianina maro, kanefa ho fanampin'izay ary izay ny tena mazava-dehibe ny fanaovatry ny androany zany dia misy ny tohana fanohanana azonay avy amin'ny ireo mpiara-miasa ny banky indrindra. Zava-dehibe satria amin'ny fampidirana ny tanora anatin'ny sehatry ny professionnel dia anisan'ny dingana tsy maintsy alehany zany ny fampiasana ny banky, ka zay ny tena mazava-dehibe ny fiaraha-miasa androany. Maro ny fiaraha-miasa ataonay miaraka amin'ny ireo sampana isan-karazany satria moa ny université dia manao informatique ny tena marina, zany afaka misahana sehatra asa maro, fa ny fiaraha-miasa amin'ny banky zany zava-dehibe raha ohatra ka tena hiditra ao anatin'ny tontolon'ny matianina. Mahakasika sehatra telo ity fifanaovatry ny ity araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra avy eo amin'ny BFSG dia ny lafiny ara-panabeazana, ny fikarakarana sy ny fitsonjovana ny maha-olona ary ny fampahafantarana ireo tolotra omen'ny banky mba hahafahandreo ankizy mandroso bebe kokoa eo amin'ny fianarana ataony. Voapirofo amin'ny alalan'izao hetsika izao ny maha-orinasa tompony andraikitra ny BV Société Générale.